Mitsangana ritanora, mitsangana fazamana naiai, sonuatu satimura, mitsurusa itukule ilai. Araka izao tazantsika izao dia misy ireo fiaitsika manokana ataon'ireo ankizy sy tanora amin'izao fotoana izao. Ankizy sy tanora no nofidiana satria izy ireo no taniketsan'ny fanilo hitondra sy hampita amin'ny taranaka mifandimby ny afon'ny fitiavan-tanindrazana. Andro iombony antsika malagasy rehetra izao androany izao ary manome taratra izany indrindra ny fitafiana sy taovolo malagasy isaloran'ny reto ankizy sy tanora ka samy tazana eny aminy avokoa ireo foko 80 misy eto Madagasikara. Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara izay hitantsika eto anoloana izao no nanome ny tara-kevitra hoe tolom-panavahana fitiavan-tanindrazana no fototry ny fampandrosoana. Ka amin'ny fofen'ny fitiavan-tanindrazana tanteraka ary izao tompoko lahy sy tompoko vavy no iarahantsika rehetra miredona miaraka amin'ireto atoko-pihira ireto ny hira fanevan'ny vondron'ity tanindrazana malagasy Madagasikara tanindrazanay.
Ankehitriny ary tompoko lahy sy tompoko vavy dia hotoloran'Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sainam-pirenena ireo tanora mpikambana ao amin'ny taniketsan'ny fanilon'i Madagasikara 727 ka aorian'izay dia anao tononkalo ny solotenan'izy ireo. Ry tanora mpandimby ny tolom-pahanafana izay natao teto amin'ny firenena. Zava-dehibe loatra izany tolom-panafana izany satria ny tolom-panafana noa nahafahantsika nitondra sy ny roso nazahoana ny fahaleovan-tena. Zava-dehibe loatra noho izany ny fitiavan-tanindrazana ary ny fitiavan-tanindrazana dia fanilo mila ampitaina amin'ny taranaka faramandimby. Zavatra goavana tsy afaka kosehana ao an-tsaina ary miraikitra ao am-po ny tolona-panafana izay natao teto amin'ny firenena. Tsy azo adinoana izany satria dia maro ireo tia tanindrazana lavo noho izay fitiavan-tanindrazana sy ny fitakina ny fahaleovan-tena izay. Izay indrindra no nanaovantsika ny teny filamatra napetraka tamin'ny fankalazana ny 7 martsa 2024 ity dia ny hoe ny fitiavan-tanindrazana no fototry ny fampandrosoana. Ny fitiavan-tanindrazana sy ny tolona izay nataon'ireo razambe atsika no fototra ny fampandrosoana izay tiatsika petraka eto amin'ity Madagasikara malalatsika ity. Noho izany zava-dehibe loatra ny ainana fohy ny raha latsaka noho izay fitiavan-tanindrazana naseho an'ireo razambentsika ireo. Noho izany dia tsy eketsika ho rabirabiny ho hitsakitsahana ho atao tsinitsiny ny tolona rehetra izay natao teto amin'ity firenena ity
satria nisy ainana foy teto nisy fikasana androso any amin'ny sokoko eto ka izay ny teneniko hoe nisy tsiavatandrazana dia zavatra sarobidy loatra amiko nanohitra anjadona nirohotra ny trotra nandahakitsy rano ny baikondreo voanjo fefaleon'ny fanimpona fa nandevozana isan'andro nivadika ny rasaka legasy an-tanam-pona no lasa say vazaha sy nivadika amono nitaky fahafahana izy ho an'ny tanindrazany namerenana ny zony sy izay rehetrarehetra giazany nienjana ny tady fireo vozonkoa maly nampitombo ny heritafika ny antso Senegaly nandeha ny vonomoka maro anisa be no lavo fijaliana sy abibina tamin'ny velona fa babo kika sy antso tamin'izany tsy nisy fitsaharana tsisy nakamamy aina sy ny tandro izay asa sarana fa niady sy ny nofo ho an'ny zanaka mampara nitolona amin'ny fony ho an'ny Madagasikara lasy ireo mahery fo fa navelany ny mamy anjarantsika kehitriny no mitantana ny tany andeha mba ho tohizana ny tolony matesany sy ho avelo fatimaso izay mba viana rehetrarehetrany izao kosazy dia hiaraka akasazy amin'ny Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ireto ankizy sy tanora mpikambana ao amin'ny taniketsany fanilon'i Madagasikara 750 Mitsangana ritanitona mitsangana fazamanana iai sonuwa tusati mitsurusa ituku